Vadika amin'ny taranja baolina lavalava isika nanomboka androany tetsy mikanja be Mahamasina ny andro voalohany eo amin'ny fanintsanana ho an'ny top 20 ekipa 4 no miatrika ity fifaninanana ity izay dina toerana 20 izany izay hiakatra ao amin'ny top 20 ka ireo roa voalohany isaky ny vondrona satria dia mizara vondrona enina ny mpifaninana ireo no hiakatra ao amin'ny top 20 izay anampy ireo valo tamin'ny ampahifadalana tamin'ny heritaona zany mamoaka 20 zany ao anatin'ity faninanana ity miampy ireo valo tamin'ny heritaona izay niatrika ny ampahifadalana zay no andray anjara amin'ny faninanana top 20 amin'ny ity taona ity. Nanomboka androany ny andro voalohany eo amin'ny fifanintsanana iakarana ao amin'ny top 20 ekipa 4 no mandray anjara amin'ity fifaninanana ity izay tetsy amin'ny kianja be Mahamasina moa nanatanterahana ny fifaninanana. Lalao 4 no tanterahana tamin'ity androany ity. Ka ity arahantsika amin'ny sary ity dia ny fiaonana teo amin'ny TFM Nakasina manao akanjo fotsy sy ny be masoandro manao akanjo mavo sy mainty. Resin'ny TFM tamin'isa 4 teto ny be masoandro. Teo amin'ny fizaram-potoana voalohany dia fantarika tamin'ny 7 ny TFM Nakasina. Tondra fanazavana mikasika indrindra ity fifaninanana ity ny tale teknika nasionaly. Firafitry ny fifaninanana eto Madagasikara zany zao dia mizara ho première division fédérale 1 le manao top 20 dia misy ny première division fédérale 2 eo ambanin'le top 20 dia eo ambanin'izay fédérale 2 zay misy an'le première division régionale dia eo ambanin'ny première division régionale misy an'ilay première division communale zay karakarainy ny section fifaninanana. Ity zany dia karazana tetezamita idirana makany amin'ilay top 20 zany hoe le fédéral 1 zany. Ny valo voalohany tamin'ny heritaona moa zany ireo le nanao 8e de finale quart de finale tamin'ny fifaninanana top 20 tamin'ny heritaona dia miandry an'izay 12 tafavoaka amin'ity fifaninanana qualification ity. Mifandeha amin'ity fifaninanana qualification top 20 indray dia 4 ny ekipa mandray anjara ao anatiny. Zaraina poule enina izy ireo ka ny roa isaky ny poule no tafakatra avy hatrany miakatra ny amin'ny top 20 ary ny 12 tsy tafakatra kosa dia mijanona ao amin'ilay fédéral 2 izay iampy an'ireo le ekipa tary amin'ny Malakam Toandry FTA Anjanahary sy FTAT. Ny ameno an'io amin'ny taona manaraka dia ny champion isaky ny championnat régional zany hoe ny champion any amin'ny première division régionale zany no ameno an'ilay fédéral 2 amin'ny taona manaraka. Izy ireo tsy tonga dia voaray ao daholo izy rehetra fa manao barrage amin'ny samy izy dia izay tafavoaka amin'ny barrage no miakatra makao amin'ny fédéral 2 amin'ny heritaona. Ny efatra farany amin'ny top 20 dia midina makao amin'ny fédéral 2 ary ny roa voalohany atao amin'ny fédéral 2 miakatra ny amin'ny fédéral 1 na ny top 20 zany amin'ny. Ny fandehan'ny fifaninanana section dia misy ny première division communale izay roa voalohany na izay efatra